mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Alomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity latsinainy ity tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika ka dia fifaliana ho anay hatrany ny manaino isa-tokantrano ary maniry ny tsara indrindra ho antsika mandrakariva mba hitombo fahalalana, hitombo fitiavana amin'ny Kristy isika ka tsy ho tanteraka aminao tokoa ilay teny hoe tsy ho kely tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Aloha inderantsika ny amin'ny lesona anio ary dia hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara eny an-danitra mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny fofinaina mavela izay omenao anay. Misaotra ihany koa satria andray zava-tsoa aminao izahay ary irina izany ho lalipaka ao anatinay tsirairay avy. Misy namanay izay malaindaina ny amin'ny fanarahana anao. Tsaroanay eto izy ireny ankehitriny ka mangataka aminao mba hamindra fo aminay ary hamindra fo azy ihany koa. Aoka izahay ho tanana mitsotra hanampy azy ireny eo aminao ary aoka ianao hanova ny fiainany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany mba dia manao hoe ny afatsy ny anjely telo sy ny asa nandrahana azy. Ny bokin'ny Apokalipsia dia maneho an-tsara antsika amin'ny fomba mahery vaika loha hevitry ny fifandianana lehibe izay azo lazaina ho ao amin'ny Apokalipsy 12:12 izay io no manaitra be indrindra. Hoy izy hoe ary noho izany mifalery lanitra fa ianareo izay monina ao amin'ny loza ho an-tany sy ny ranomasina fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Sarotra ny mety hatakaran'ny olona anankiray ny soratra masina raha tsy miainga mifoto-kevitry ny fifananjenana lehibe izay ho tonga amin'ny faratampony amin'ny andro farany izany. Asaiko anao mamaky ny Apokalipsy 4:12 andininy fahenaka hatramin'ny 12 izay milaza ny fandraisan'ireo andiny maro izay anampanaoviny hiraka atsika sy ny hafatra tokony entintsika. Ilay hafatra manko dia ny hafatr'Andriamanitra, ny filazantsara. Io no ivon'ilay hiraka dia ny asan'Andriamanitra. Raha ny marina dia ilay hafatra no hiraka. Mila fampitandremana ny amin'izay miandry azy izao tontolo izao ary ny olona tsirairay dia ho voatery hanao safidy na ho amin'ny fiainana na ho amin'ny fahafatesana. Izay tsy momba aho izy dia manohitra ary izay tsy mamory amiko dia manahaka. Io no ambaran'ny lioka 1:12 ambaran'i Kristy antsika ary inona moa izany no ambaran'i Jesosy eto izay mahakasika amin'ny vatanay hiraka izay ampanaoviny antsika. Ny afatry ny anjelo telo amin'ny Apokalipsy 4:12 no votoantony sy ny ivony izay niantsoana antsika tokoa mba ho toriana amin'izao tontolo izao ny afatra izay manan-danja indrindra. Ireto roa ireto no lohahevin-dehibe iorenan'izany. Voalohany dia ny filazantsara mandrakizay sy ny fiankofana amin'ny mpamorona. Hita ao amin'ny fanoritsoritana ny olona masina ireo lohahevitra roa ireo. Indro izy ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ninonina zavatra hafa ataontsika, ninonina zavatra asa tsara rehetra ataontsika ihany koa amin'ny fanampiana olona dia tsy azontsika adinoina na oviana ny fiantsonantsika sy ny hiraka manokana izay nampanaovina antsika. Dia ny tory amin'izao tontolo rehetra izay very fanantenana hita izao ny amin'ny filazantsara mandrakizay. Ary koa ny ampitandrina an'izao tontolo izao ny amin'izay miandry azy indray androany. Izany no irina, izany no hiraka, vaovao mahafaly naparitaka ary izany ihany koa ny entina andresena laza ambarahana ny fitiavan'i Kristy ijoroantsika vavolombelona fa efa nahita an'i Kristy tsika amin'ny fiainantsika. Efa fantany ihany koa
ary ho avy izy tsy ho ela, noho izany a miomana isika ary mampafantatra ny hafa ihany koa. Raha ivavaka isika ry irainay tsara isan-danitra fa mbola misaotra anao ny amin'izany lesona amenao anay noho izany. Misaotra satria mamelona indray ny fanantenana ao anatinay sy mampatsiaro ny hiraka izay ampanaovinao anay. Raha amin'ny herinay dia tsy ho vitanay izany satria ady no hatrehana ary mila nitafika rehetra avy aminao sy ny rehetra avy aminao izay satria ianao no efa nandresy. Tompo, vangio ny isa-tokantrano aza vela ho resy, vangio ny isam-batan'olona aza vela ho resy, fa ianao ilay tompony fandresena no iandraindray ny fonay sy ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.